ny arabanareo manokana koa satria vita ny asaramanitra ary indrindrandrindra navita ny matso lehibe teny amin'ny arabe ny fahaleovan-tena ny 20 jiona lasa teo tao anatin'ny fanamariana ny fahefolo taona niverenan'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara ary indrindra ihany koa ny fahefolo taona na isiny tafika malagasy zany. Araky ny fantatsika dia tsy maintsy mijoro tsika miaramila mijoro ny tafika malagasy ary zany ny antony anaovantsika ny matso lehibe iny ka dia teo aza ny valanaretina coronavirus 2020 na hoe le covid-19 zany satria tsy ny valanaretina akory ny ampitolefika ny tafika malagasy fa tsy maintsy mijoro satsika, tsy maintsy mijoro miaro ny tanindrazantsika, tsy maintsy mijoro ihany koa manampy ny vahoaka malagasy hiady amin'izany valanaretina zany. Ary zany maso zany dia nahitana zao tontolo zao fa Madagasikara dia mijoro hatrany. Firenena manana ny maha izy azy, firenena mitraka fa tsy sanatria misy ny valanaretina dia hipoka hatrany koa tsika tafika malagasy fa tsy anatanteraka ny lasan'ny vahoaka amintsika dia noho izany indrindra dia tonga eto zay miaraka amin'ireny tompon'andraikitra isan-karazany avy eo amin'ny ministèren'ny fiarovam-pirenena sy amin'ireo état-major samy hafa manatitra ny fankasitrahan'ny filoham-pirenena ny tafika malagasy manontolo manomboka miaramila andaharana zany manamboninahitra lefitra zany ireo manamboninahitra zany tamin'ny nijoroanareo araky nylazaiko tao am-piandohana nanatanteraka ny matso ny 20 jiona satria enikazem-boninahitra tokoa ny tafika malagasy enikazem-boninahitra ny firenetsika enikazem-boninahitra ny filohan'ny repoblika filoha faratapony Folanda noho ny afalipony filohan'ny repoblika dia misy solo-sakafo satria tsy afaka niaraka tamintsika izy moa tamin'izany fankalazana zany dia isaky ny kazerna dia nomeny filoham-pirenena omby anankiray